Isarona sady anao tompoko lasa tompoko vavy tsy misaraka amin'ny fahita lavitra ama TV ary manolotra ny araba ihany koa tonga sondray amin'ity takariva ity atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra ama TV anasananao ihany koa no anaraka izany hatramin'ny farany ny zava-baovao eo anivon'ny vaovao makasika izay anendrena ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement eo anivon'ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle eo ihany koa ny zava-niseho teny anivon'ny anteny mera-pirenena teny no isan'entana amintsika akoatr'izay ny sehatra sosialy samihafa 4 taoriana namoan'ny mapara ny anaran'izay Premier ministre iverin'izy ireo atolotra ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina dia tonga nanatitra anazy ihany koa zareo teo anivon'ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle tena lapam-panjakana Ambohitsiroitra moa no nanatanterahana izy ireo izany vola ravavy tsirako dorsan. Anarana ho Prime Ministre maromaro raha nitaritra nataony Andriamatora Benirina Jean-Jacques no natolotra eo mivondrona PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle. Sy nanome ny anaran'olona na nisa mazava amin'ny lisitra izay ho Prime Ministre izay kosa nefa ity vondrona ity. Raha ny fanazavana dia solombavambahoaka mihoatra ny 90 no miray feo nanome ny anarana ho Prime Ministre tamin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ny anaran'ny vondron'ny PMP. Zao hitanareo manoloana anareo zao izahay solombavambahoaka zahay mivondrona ao anatiny plateforme pour la majorité présidentielle. Mazava ho azy zany fa zahay reto dia miaradia sy manohana ny filohan'ny République Andriamatoa Rajaonarimampianina. Ho famalina ary ny antsoavo zay nataony tamin'ny fametrahana azy tamin'ny fomba oficialy tetsy Mahamasina zay nilaza fa vonina izy ny hiara-miasa amin'ireo hery velona sy hery politika ary ny zanaky ny lafy valony nosy eto Madagasikara. Ho famalina an'izay dia zahay solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ilay plateforme pour la majorité présidentielle zay miarana anao sony zay miisa ho 5 na 95 miisanay nanao sonia dia nanolotra ny anaran'ny olona ho tendreny ho anisan'ireo ho tendreny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa ko satria Andriamatoa filoha dia nanome safidy malalaka anay tao anatin'izay fisafidianana an'ireo olona hatolotray ho anisan'ireo ho tendreny ho Prime Ministre lehibe ny gouvernementa izay dia nanome safidy malalaka an'Andriamatoa filoha koa zahay amin'izay safidy tokony hataony mba ho fanendrena ny Prime Ministre ho lehibe ny gouvernementa. Raha ny fanazavana izay tao anaty fivoriana izay nitanterahany solombavambahoaka miaradia amin'ny filoham-pirenena izay nitanterahana omaly teny amin'ny hôtel Ibis no nivoahan'ny anarana ho Prime Ministre ho an'ny PMP. Satria Andriamatoa filoha nanome safidy malalaka anay dia nomenay safidy malalaka koa izy hisafidy zay olona fantany fa tokony ary mendrika zay Prime Ministre zay. Ankoatra ireo solombavambahoaka anisan'ny tazana teny Ambohitsiroatra ihany koa ny mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana, Roland Ravatomanga, ny mpitarika ny Antoko Maitso, Sara Georges Rabearso ary ny solotena avy amin'ny Antoko Iarakisika. Taorian'ny fametrahan'ny solombavambahoaka avy amin'ny vondron'ny PMP dia nisy ny fivoriana izay nirano teo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika sy ny mpitarika ny Antoko ary ny Ankolafy.